Ho aminareo ny ry havana ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Anio alahady faharoa amby roapolo ny volana Desambra taona 2024 advento farany ary anoizantsika trano ny fandiniana ny lohahevitra hoe manety tena ny mpino. Andeha hiara-tsanga isika hiventy ny hira fanevany hazakazaka masina. Andeha hisaotra sy hideran'Andriamanitra isika miaraka amin'ny mpanao salama manao hoe mandrenesa ny fivavako Jehovah ary enoa ny feon'ny fifonako. Amin'ny andro fahoriako dia miantso anao aho fa mamaly ahy ianao. Tsy misy tahaka anao Tompo amin'ireo Andriamanitra ary tsy misy tahaka ny asanao. Ny firenena rehetra nataonao dia ho avy ankohako eo anatrehanao Tompo ka hanome voninahitra ny anaranao. Fa lehibe ianao ka manao zava-mahagaga. Ianao irery ihany no Andriamanitra. Amen. See
midera sy mankalazanao izay ary Andriamanitra tomponay io. No soa rehetra nataonao taminay, dia izay tsy fantatray sy izay tsy tsaroanay velively, kanefa dia hivelomanay isan'andro. Misaotra Tompo, fa lehibe ny famindram-ponao ka tsy takatry ny sainay. Misaotra noho ny fahasalamana izay nomenao anay ka nahatraranay indray izao andro voalohany amin'ny herinandro izao, izay iarahanay manome voninahitra ny anaranao. Mangataka ny asany fananao masina amin'ny sambatan'olona ary izahay, ka mba ho tsampanay anefa anao zava-mahagaga aminay ianao anio, ka azo hery sy tombo finoana ary azo toy hiasa izahay noho ny amin'ny fanatrehanao. Tanteraho sy amarino eto Tompo ny teninao, ny amin'ny fanatrehanao ny olona mivory amin'ny anaranao fa mangeta hitanao izahay. Hotario ary izahay amin'ny zavatra rehetra taonay, mifanomezam-boninahitra ny anaranao masina. Tao amin'izay mba hibanjina anao Jesosy Kristy, ka hitanay ny herinao sy ny voninahitrao. Ahaizanay manaja anao Andriamanitra masina sy be voninahitra. Hoterana sy ankalazaina ny anaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny favakay. Amen. Miarahaba anareo ankizy sy tanora, fahasoavan'ny Tompo ho aminareo. Hitsangana ianareo hanao hira voalahatra ary miaona ny vavaka vao hipetraka. Vavaksika, misaotra anao Tompo noho ny amin'ity fotoana ity, akatoko ny fiomanana Krismasy dia miomanam-po, miomanam-panahy, koa dia faly handray ny teny avy aminao, ampianaro amin'ny alalan'ny fanahinao masina ary izahay, amin'ny anaranao Jesosy, amen. Filazantsara araka ny Lioka toko 7 andiny 7 tapany B. Fa izay kely indrindra ao aminareo rehetra dia izy no lehibe. Andeha hoenointsika ny tantaran'ny kambana kelinay. Fitahiana vavikely, fanomezana lahy-kely, kambana izy ireo. Voalaza fa fitahiana ny zokony satria nandefitra dia teraka farany, ary fanomezana no zandriny satria teraka voalohany. Zay zany ny kambana dia izay teraka voalohany no zandriny, ary izay teraka farany no zokony. Dia rehefa nandeha ny volana dia nahay zavatra ry zareo, nahintsika dia tena voamarina tokoa fa ilay nandefitra ny voaka farany dia fitahiana no nahay voalohany, dia izy zany ny zokony. Ary ilay rehefa nianatra indray izy nianatra nandeha dia fitahiana ilay nandefitra ihany koa no nahay voalohany. Amin'izao dia efa mahay manaiky izy rehefa misy zavatra anontanianao, ary efa mahay manday izy rehefa tsy tiany ilay zavatra lazainao. Dia hita fa fitahiana ihany koa no mahay voalohany ilay nandefitra. Ry ankizy tanora, Jesosy Kristy koa dia nanana fanetretena ka nandefitra nanaiky nidina tetio famonjenantsika zanak'Andriamanitra.
ary teraka tao an-tranomby nefa lasa lehibe sy mpanjaka ary tompo ny fahefana rehetra. Amin'izao krismasy izao, ny lesona omeny tompo atsika dia ny anetry tena ka hanana fandeferana raha teo lehibe miaraka aminy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Andeha ary ry ankizy tanora ho averintsika ilay soratra masina teo araka ny filazantsara ny Lioka toko 7 andiny 7 tapany B manao hoe fa izay kely indrindra ao aminareo rehetra dia izy no lehibe. Hivavaka isika. Misaotra Tompo fa tianay ianao. Ataovy mahay miaina amin'ny fanetretena ka hay mandefitra izahay mba ho tonga lehibe ao amin'ny fanjakanao. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Hivavaka isika tompoko. Misaotra anao izahay ry Tompo Andriamanitray, afaka mamaky sy miaino ny teninao ary mandray ny hafatrao amin'izao fotoana izao. Mianta aminao ary izahay ry Tompo mba hafeno ny fanahinao masina mitsy tsirairay avy. Ho voarakitra aty am-ponay ane ny teninao, fa hainao an'izay mahazo azy izany ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Dia anakery aminay ny teninao izay hitoriana aminay, ahatonga anay mpino manetry tena araka ny sitraponao. Amin'ny anaranao Jesosy no hivavahanay. Amen. Miaraka mamaky sy iain'ny soratra masina isika. Ao amin'ny fanekena taloha, boky ny Genesisy. Genesisy toko 7, andiny 7 ka hatramin'ny 5. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jehovah Andriamanitra dia niantso an-draha lehilahy ka nanao taminy hoe aiza moa ianao? Dia hoy izy, nandrehanao tao amin'ny saho dia natahotra aho satria mitanjaka ka dia nihery. Ary hoy izy, iza moa no nanambara taminao fa mitanjaka ianao? Efa nihinananao va ny hazo izay nandrarako anao tsy hihinananao? Dia hoy raha lehilahy, ny vehivavy izay nomenao namako, izy no nanome voankazo ka dia nihinanao. Ary hoy Jehovah Andriamanitra tamin-draha vehivavy, inona izao nataonao izao? Dia hoy raha vehivavy, ny menarana no namitaka ka dia nihinanao. Ary hoy Jehovah Andriamanitra tamin'ny menarana, satria nanao izany ianao ko amin'ny biby fiompy rehetra sy ny biby dia rehetra, dia ianao no voaozina, ny kibonao no andehananao, ary vovotany no hohaninao amin'ny andro rehetra iainanao. Dia ampifandrafisiko ianao sy ny vehivavy, ary ny taranakao sy ny taranana. Izy anoritoro ny lohanao, ary ianao kosa anoritoro ny ombelahy tombony. Ho tohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazantsara araka ny Lioka. Lioka toko 7 andiny 9 ka hatramin'ny 10. Dia ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina toko 9 andiny 17 ka hatramin'ny 20.
rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny tompo. Dia nisy fisainana nyseho tao am-pony ny amin'izay ho lehibe ao aminy. Ary Jesosy nahalala ny fisainan'ny fony dia nandray zaza anankiray ka nametraka azy teo anoloany. Ary hoy izy tamin'ireo, nazovo ny mandray io zaza io, noho ny anarako dia mandray ahy. Ary nazovo ny mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy. Fa izay kely indrindra ao aminareo rehetra dia izy ho ny lehibe. Ary Jaona namalika nanao hoe, Tompoko, izahay nahita anankiray namoaka demoni tamin'ny anaranao, ka nondraranay izy satria tsy manaraka antsika. Fa hoy Jesosy taminy, aza rarana, fa izay tsy manohatra anareo dia momba anareo. Fa izao mananatra anareo rahalahy, mba hitandrina ny amin'izay mahatonga amin'ny fisarahana sy ny fanafitoinana tsy araka amin'ny fampianarana izay efa nianaranareo. Mialahy amin'ireny olona ireny, fa izy ireny tsy mba manompo an'i Kristy tompontsika, fa ny kibony ihany. Ary teny malefaka tsara lahatra no amitahan'ny fony tsy ary saina. Fa efa niely any amin'ny olona rehetra nilaza ny fanarahanareo. Ary faly aho noho ny aminareo, satria tiako ho endry amin'izay tsara ianareo, ary tsy hiaro amin'izay ratsy. Fa Andriamanitra ny fiadanana hanorotoro ny Satana faingana eo ambany tongotrareo. Ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Mbola ho aminareo hatrany riavana ny famindram-po sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Alahady farany amin'ny advento manolotra indrindra ny krismasy ity alahady ity. Amin'ny maha-fotoana ny advento dia mbola hampiomanina isika hitsena hampifaliana ny fiavian'ny tompo tsarovana ny krismasy. Genesis toko 7 ny 1:5 hatramin'ny 5:10. Efa novakiana tamintsika teo zany riavana. Raha ny Genesis toko 7 dia fantatry ny maro amintsika
izay mpandinika na mpamaky ny soratra masina fa mitantara indrindra ny fahalavona ny fandikana ny sitrapon'Andriamanitra ny tondra an'izao tontolo izao ho an'ny fiainana feno korotana tsy ny lamina izany. Mamaky ny Genesis toko 2 kosa isika dia mahafantatra fa talohan'ny fandikana ny sitrapon'Andriamanitra dia fiainana feno fiadanana no efa nomen'Andriamanitra antsika. Tany anaty rano dia azo nanaranana fo ny vokatry ny rano, ny trondro, ny trozona. Tany ambanin'ny tany dia voalaza ao amin'izany Genesis toko 2 izany fa tsara ny volamena tao amin'ny Saedena sy ireo arena kibon'ny tany samihafa. Tsy hory rano izao tontolo izao araka ny Genesis toko 2, fa tsy izany ihany fa tsara ny fifandraisan'ny zavaboary. Ny lehilahy voalohany dia afaka nanonona ny anaran'ireo biby ny aranonona taminy, fa indrindra Andriamanitra dia tsy afa-po ny hoe efa misy olona eo ambonin'ilay tany ariny ka feno zavatra rehetra, fa hoy izy hoe aleo mba omena vady koa raha lehilahy dia vady sahaza. Feno tanteraka ary nanjakany ny fiadanana ny fiainana teto an-tany araka ny Genesis toko 2. Genesis toko 3 nivadika ny tantara, nandika ny sitrapon'Andriamanitra izy mivady olona voalohany teto ambonin'ny tany, ary dia tonga amin'izay ampahany eto amin'ny Genesis toko 3:7 hatramin'ny 20 ny filazan'ny soratra masina ny amin'izany tantara izany. Inona ary ny voalaza ao anatin'ny perikopantsika amin'ity an'ity? Marina fa mitantara ny amin'ny fahalavona ny Genesis toko 3, fa mampiomana antsika koa amin'ny zavatra vitsivitsy manodidina ny krismasy izao perikopa androany izao. Ho avy ny tompo. Inona ny fiomanana takiany soratra masina eto ambany masontsika? Miomana fa ho avy ny mpamangy. Ny faharoa, miomana fa ho avy ny mpanontany. Ny fahatelo, miomana fa ho avy ny mpamonjy. Ho avy ny mpamangy. Ny krismasy dia andro mpamangina. Andriamanitra mamangy an'izao tontolo izao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Andriamanitra manatona avy any amin'ny voninahiny mankety an'izao tontolo izao. Andriamanitra tonga miara-monina. Andriamanitra indrindra teny tonga nofo ao anatintsika. Mamangy Andriamanitra. Miomana isika amin'izao advento izao fa ho avy ny tompo hamangy antsika. Ny krismasy ry havana dia tena raharaham-pianakaviana, androm-piangonana manetriketrika, fa ho fiomanana amin'izany dia mitodika amin'ny tsirairay Andriamanitra. Raha nidina izy toy ny fanaony hamangy ny lehilahy sy ny vehivavy tao amin'ny Saedena, tonga tokoa izy fa nandray nitodika tamin'ny lehilahy izy aloha voalohany indrindra eo ambany eo, vao miresaka manokana amin'ilay vehivavy indray. Ny fiomanana amin'ny fahatongavan'ny krismasy Andriamanitra mamangy dia fiomanany tsirairay. Tsy raharahany safy be mantsina ka hoe indray tsika ankalaza, tsy raharahana daholobe, fa raharahako sy Andriamanitra, raharahanao sy Andriamanitra irery. Andriamanitra tonga mamangy anao, Andriamanitra tonga mamangy ny tsirairay ao amin'ny fianakaviana. Ho tafavory krismasy, Andriamanitra tonga
mamangy ny tsirairay amin'izao tontolo izao. Andin'ny fahasivy, ary Jehovahandriamanitra dia niantso andralehilahy ka nanao taminy hoe aiza moa ianao. Andriamanitra mitady ny tsirairay mialohan'ny Krismasy. Raha-mpianakaviana fotoa manetriketrika ny fiangonana tokoa ny Krismasy, saingy mialoha izany dia mitodika amiko sy aminao Andriamanitra. Aiza moa ianao. Mitodika amiko sy aminao Andriamanitra, mitady ny tsirairay amintsika Andriamanitra. Ianao anontaniany aiza ho aiza ianao zao, ny vadinao anontaniany aiza ho aiza ianao raha vehivavy, ny manodidina anao zokona zandra, hidodian'Andriamanitra amin'ity fiomanana Krismasy ity, aiza ianao. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, mandondon'Andriamanitra tonga hamangy. Ary matsiaro isika ny tenin'ny tompo manao hoe anio raha mihain'ny feony ianareo, aza manamafy ny fonareo. Matadidy koa isika ny tenin'ny tompo manao hoe indro mitsangana eo am-baravaranao ka mandondony, raha misy mihain'ny feko amon'ny varavarana, hiditra ho aminy aho, hiara-misakafo aminy, ary izy ho amiko. Ny fiomanana izay namangina ny Zakaria manokana, namanginy Maria ny Elizabeta manokana, namanginy ny anjely ny Maria manokana, namanginy Josefa, namanginy ny anjely ny Josefa manokana, dia fiomanana ho an'ny tsirairay. Fiomanana ho antsika tsirairay koa izao alahady manolotra ny advento izao. Hitodian'ny tompo aminao manao hoe aiza moa ianao. Fa io manisika fa ho avy ny mpamangy, ho avy aninona izy, ho avy anontany izy. Miomana fa ho avy ny mpanontany. Rehefa ny teninay lehilahy manao hoe nandreanao zahay dia nihery satria nitanjaka. Orangaty fa iza nilaza taminao fa mitanjaka ianao, nga nanao zavatra tsy nety, ny nanana nga le hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Mahagaga tokoa mantsy ry havana fa ny rehetra efa nomena an'izy mivady afa-tsy ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Mbola tsy afa-po ihany hoe andao koa ty hinanana. Zany anie sika olombelona, zavatra tsy azontsika ihany no tadiavintsika, tsy mety afa-po isika. Izany ny zavatra nitranga, dia natsiaro menatra izy ireo, natahotra izy ireo, dia nihery izy ireo. Tonga namangy Andriamanitra ary nanontany izy. Fa ny valiny fanontaniana dia fifaniliana andraikitra. Tsy izaho fa ny vehivavy nomena ho namako. Dia ahoana zany madama? Tsy izaho fa nomena rana ny teny dia mba ninana ako. Eo ilay Genesis 3:7. Mamangy Andriamanitra mamotipototra ary fanontaniana mampandiny teny zany. Fa inona ny nataonao? Raha tonga Andriamanitra mamangy asianao, manontany izy mialoha zao Krismasy zao, inona ny nataonao tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, ary inona no tsy nataonao nefa nampanaovin'Andriamanitra anao. Mandiny teny aza manilika andraikitra, fa raiso ny fahadisoana dia mibeba. Fomba ny fiainantsika ry havana, isika zanak'olombelona, io manilika andraikitra io. Raha atao hoe latsaka ambany dia ambany ny firenentsika, dia izao no anisan'ny lazaina fa antony na hery vaika ny valanaretina tamin'ny 2020, Covid-19, nidina be firenena. Raha toka mikorosifahana ny fiainam-pianakaviana, dia hoy ny raim-pianakaviana indraindray hoe reninareo ny tsy nahay ny tantana.
mety ho mariny zany fa izy koa na iny tantana izy aloha za mitantana olona be dehibe any ivelan'ny tokantrano izy mahay mitantana dia ndre mpianakaviana lazay tsy mahay mitantana fa nilika andraikitra fa raha atao hoe vaky ny vera teo ambony latabatra dia ny saka ny mahazo loza ny saka ny namaky an'iny ary indray ho antsika fiangonana indrindra rehefa iny misy kristianina lavo ny fakapanahy dia mbola manamary tena ihany izy tahaka ny atao amin'ny Genesis 3 tsy iza fa ihanina izy nanao akanjo fohy loatra izy ny tahaka izao ale bara tsy mety mikatona mihitsy na dia efa tonga ary ny amin'ny sivy midy aman-tranao izy mihinan-kavy dia inona ny totonan'ny olana ale devolo ny mahery pastera devolo koa no voateniteny tahaka ny ambarany vehivavy eto zany riavana mbola amin'tinana hoe amin'izao advento zao a miomana fa ho avy Andriamanitra tsy hamangy fotsiny izy fa anontany hampandiny tena antsika koa inona no nataonao tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra inona no tsy nataonao nefa nasain'Andriamanitra no vitainao fotoanan'izany raha teo moa ny mamaraparana ny taona tomba nezaky ny lasa mandiny ny tena antsika tsiraray avy mamangy sy nitady anao Andriamanitra manao hoe aiza moa ianao fa manontany anao koa izy hoe inona ka inona nataonao fa raha mamangy sy manontany mampandiny tena ny tompo dia miomana koa isika fa ho avy izy hamonjy miomana fa ho avy ny mpamonjy ny Genesis 3:1-5 dia misy filazana manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy dia ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany izy anoritoro ny lohanao ary ianao kosa anoritoro ny ombelantongony izany andin-tsoratra masina zany riavana dia milaza ny fanambaran'ny tompo ny fandresena entin'ilay nateraky ny vehivavy i Jesosy Kristy ambarany io andin-tsoratra masina io fa ilay nateraky ny vehivavy dia noritoro ny lohany menarana ary ny menarana kosa dia noritoro ny voditongotry ilay nateraky ny vehivavy milaza ny amin'ny Jesosy Kristy ilay nateraky ny vehivavy ary manondro ny Satana ny menarana riavana ity voambolana hoe manoritoro ity izay miverina indroa ato amin'ny 5:10 dia inefatra no hitantsika ato amin'ny Baiboly eto amin'ny Genesis 3:1-5, ny Joba 5:7-7, ny Salamo 5:13-1:12 teny amin'ny teny fototra Hebreo adika hoe anoritoro izy ato amin'ny Genesis 3:1-5 fa ny foto-kevitra ao amin'ny Joba 5:7-7 dia ilay faharavana tanteraka nanjoan'ny Joba ny 7:13 Salamo 1:12 dia manambara ny tsy fahitan'ny mpanao salamo mangirana na dia tsy ahita mangirana zao na dia ao anatin'ny aizina zao zay ny Salamo 7:13 dia mbola any ianao zany la hoe anoritoro eto amin'ity soratra masina ity izy dia azo lazaina koa hoe manapotika na koa manamontsana miketoka mandratra mamono manatratra mikendry ary miantsy vita n'ilay nateraky ny vehivavy ny hanamontsana ny Satana vita ny Jesosy Kristy ny andratra amono hikendry miantsy aizany herinao fa ho an'ny Satana kitikitika ny voditongotry Jesosy isany ho azony atao zany tsy fifandanjan-kery zany no ambarany soratra masina ilazany tompo fa i Jesosy ilay hamonjy antsika amin'ny hery izay
mangeja antsika amin'ny herin'ny satana. Tsy misy afaka hamonjy antsika afa-tsy ilay manorotoro ny lohan'ny satana dia Jesosy Kristy, ary ho avy masika izy. Izay ilay Jesosy ho avy izy Krismasy hitondra famonjena ka hanapatapaka ny gadra, ny fatorana mahazo antsika. Ho avy izy Krismasy miomana sika hitsena ny mpamonjy aneo ny fandresena. Hoy indrindra ny Romanina 5:5-7 hatramin'ny 7:7 vakina amin'ny anaran'ny Tompo izany. Iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy, fahoriana va sa fahantrana sa fanenjehana sa mosary sa fitanjana sa loza sa sabatra, araka ny voasoratra hoe fanony aminao na minoana anay mandrakariva toy ny ondry ho vonoina no fijery anay. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Ny fiavian'ny Tompo Krismasy dia mila fiomanana, hitsenana izany amin'ny fandresena. Tsy olona resy mitanondrika ianao hiatrika ny Krismasy 420 ninninona zava-mitranga manodidina ny fiainanao ankehitriny, na manahoana mety hoendriky ny faharesena any amin'ny fiarahamonina, any amin'ny isa-tokantrano, eto amin'ny firenentsika. Tsy gisitritsika. Raha tena tsara homana ary matoky fa mpamonjy no men'Andriamanitra antsika. Manetretena ry havana. Mety hoe maro ny miandrandra atosika efa meno, maro ny miandrandra fa tsy tsinjo, dia ianao anisan'ny miavina atao hoe tsisy ilako an'izany. Fa ara-panahy dia marefo ianao. Ara-panahy olona mila vonjy ianao, mila tohana avy amin'ilay Jesosy Kristy nateraka ny vehivavy ianao. Ara-panahy dia olona tena mila fanampiana avy amin'ny Jesosy ianao. Miomana manetretena. Sokajiny marefo ara-panahy na iza eto amin'izao tontolo izao. Miomana fa ho avy ny mpamonjy anohana antsika, hamonjy antsika amin'ny fahalementsika. Famaranana ry havana dia ny hoe raha ho avy ny Tompo hamangy anao manetretena, aza menatra ampiantra noho izy. Raha ho avy ny Tompo anontany anao manetretena, raiso ny andraikitrao, raiso ny fahadisoana mibeba. Raha ho avy ny Tompo hamonjy anao manetretena, fa isan'izay marefo zasianao ara-panahy, ilayntsika i Jesosy Kristy hitondra famonjena ho antsika. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, misaotra anao izay fa afaka nandre ny teninao. Misaotra fa voky zava-tsoa avy amin'ny teninao izay. Ary misaotra ihany koa fa manakambara aminay mandrakariva ianao, ary naneraka ny mpanomponao hanambara ny hafatrao aminay. Indrindra Tompo, amin'izao fiomanana ny fiavianao izao. Mila miomana mandrakariva izay, ny amin'izany fiavianao izany. Nampianarina anay teo Tompo fa mahamangy anay ianao
mamangy izao tontolo izao ianao indrindra fa ny fianakaviana mitady anay tsirairay avy ihany koa ianao nefa ao anatin'izany tompo dia mila mandiny tena izay tsirairay avy indrisa nefa toa manafina ny tavanay izahay ary tsy mamiomana ny andray anao Andriamanitra tsy toa ray masina ianao ka mankahala ny ratsy rehetra nomenanay ny didinao masina nambaranao anay ny sitraponao fa ankehitriny ary dia miondrika eto anatrehanao izahay satria tsy manatanteraka azy ireny nanao izay nampalahelanao izahay dia nanenjika anay ny fieritreretanay noho izany nanao izay nahatezitra anao izahay rehefa ray io tsy mba namaly anay miaraka amin'izay ianao fa mbola mamelanay hibebaka aminao koa indreto ary izahay fiangonanao Andriamanitra manatona anao mamindrafo aminay ary avelao ny elokay koa midira ao am-ponay ianao ka manjaka vonina ny andray anao izahay raha izy tompo ny fitalaonay fibebahana aminao tantanin'izay mba hiara mandeha aminao ka ny rano Jesosy Kristy zanakao aneno hanadio anay ho afaka amin'ny ota rehetra avaozy ny fanahinay honena ny fananao masina ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatahanay aminao amen havana raha naiky ny fahotantsika teo anatrehan'ny tompo isika ary ny bebaka marina tokoa andeha andre ny teny somafary izay atolotry ny tompo ho antsika ho famelana ny elontsika hoy ny soratra masina tsy mba manao amintsika araka ny fahotantsika izy na mamaly antsika araka ny elontsika fa tahaka ny avon'ny lanitra ambonin'ny tany no aben'ny famindram-pony amin'izay matahotra azy tahaka ny alavitry ny atsinanana amin'ny andrefana no alavitry ny asorana ny fahotantsika amintsika ko ambara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary fa voavelany erokareo noho ny anaran'ny masina miderany tompo Wow.
antsika izay voavela heloka dia andeha nambara-pahibe maso ny fanekempinoana izay iraisantsika amin'ny fiangonana maneran'izao tontolo izao ka ny fanekempinoana laharana fahaefatra no erahantsika manambara ny finoantsika an'i Jesosy Kristy isika dia araka ny teniny Jaona mpanao batisa hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra amin'ny fahotana izao tontolo izao sy araka ny teniny nataon'ny Andrea hoe efa nahita amin'ny Mesia izahay sy araka ny teniny nataon'ny Natanaela hoe Rabi ianao ny zanak'Andriamanitra ianao ny mpanjakan'i Israely sy araka ny teniny nataon'ny Samaritana hoe ny tenanay no nandre ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao sy araka ny teniny nataon'ny Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velo ianao ny manana ny teny fiainana mandrakizay ary araka ny teniny nataon'ny Tomasy hoe Tompo sy Andriamanitro. Amen. Andeha hiara iombavaka isika ry havana. Feno hafaliana tokoa Andriamanitra ny fonay satria momba sy miaro anay mandrakariva ianao. Nofonjenao izahay tamin'ny alalana nanomezanao anay ny lahatokanao, koa indro mbola velonay. Ankehitriny ary raha io, dia mametraka eo tananao indray izahay ny amin'ny fiainany fiangonanao. Ny mpitandrina, ianao no amery sy fahasalamana ho azy. Atotosan'ny asa izay efa miandry eo anivon'ny izao fitandremana izao. Fa eo ihany koa Tompo ny fiahin'ny ankohonana izay tsy maintsy atao. Ampio izy Jesosy, satria ho maivana izany rehefa ianao no miasa sy manjaka eo amin'ny fiainan'izy ireo. Tonona eto koa ny biraon'ny fitandremana. Feno hery avy aminao mba atotosan'ny asa izay efa niantsonao azy ireo. Fa eo ihany koa Tompo ny mpihevitra rà, ny mpandray ny fanasan'ny Tompo rehetra, ary indrindra ny fiangonana manontolo. Ankinina aminao ny fiainanay rehetrarehetra. Omeo sotom-posy avy aminao izay mba atotosanay ireo asanao. Fa ny sampana velona rehetra koa Tompo dia apetraka eo am-pelantananao
eto anivony izao fitandremana izao. Tononona eto anatrehanao koa mba atotosa ireo asa fitoriana filazony tsara avokoa ka azosoto an-trany amin'izay sampana misy azy ny tsirairay avy. Ary ny asanao rehetra dia ataonay sy ho tanterahanay ao anatin'ny fanetretena tokoa. Jesosy Tompo, amin'izao akatoko ny noely izao dia mahafaly anay ny mametraka eo an-tananao ny fiainanay rehetra. Mba ho ny oely mpifaliana ny no atrehanay ka tena hifaly ao aminao izahay. Mety misy Tompo ny sahirana ao anatin'izany. Ianao no mahalala izay hevitra rehetra afaka hieverana azy ireny. Fa ny fitahianao kosa dia ampy mizara ho an'ny tsirairay avy. Ny eto anivon'ny firenenay kosa Jesosy dia maro be ireo olona izay miandrandra famonjena, ory sy malahelo ary mahonena izy ireny. Jereo amin'ny indra fonao izy ireny Tompo, ary afao ao anatin'izao lavaka lalina izao izahay. Ity firenenay malalana ity Tompo, tetaio, hitahy ny vahoaka malagasy ianao, hitahy ny mpitondra ianao. Misy izay fa hoenonao izany vavaka izany. Izay tsirairay avy ihany koa Tompo dia mbola manana etaeta tiana entinao aminao ka endro tonononay ao anatin'ny vavaka mangina izany. Misaotra Jesosy fa mpamaly vavaka ianao. Misaotra ihany koa satria efa nampianatra anay ny vavaka ianao manao hoe rainay izay ny an-danitra. Ho masinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao ety an-tany tapony ny an-danitra. Moevanay noho ny anasaza ho anay, ary mamelany ny lokay tahaka ny namelanay sy mivoka taminay. Ary izay mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao amin'ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Misaotra ny tompona andraikitra ambron'ny fiangonana nanolotra ny tsara mifantatra. Fa ho famaranana izany dia mampatsiahy sady manentana antsika riavana araka ny valopy na ny kitapokely fanomezana ho an'i Jesosy entitsika ny krismasy ho avy izao. Efa ny fanafatra isika ny amin'ny hoe matoa izy iny nomena mialoha dia mba andefasantsika arak'izay fahafahantsika isan'andro. Le filazana dia hoe mialohan'ny antsenana dia ampidiro amin'ny fanomezana ho an'i Jesosy izay tokony apetraka ao. Raha mbola tsy nana tanteraka izany sika dia mbola misy 3 andro. Androany nio rapitso rafakapitso izay vao migadona ny krismasy alarobia. Miomana tsara riavana, anisan'ny fiomanana manokana ho antsika eto amin'ny fitandremana misy atsika izany fanomezana ho an'i Jesosy izany. Dia hoy ny soratra masina ao amin'ny valopy manao hoe izay manatitra fanatim-pisaorana no manome voninahitra. Mba ho fanomezana maneho ny voninahitra Andriamanitra, ataontsika arak'izay tratratsika amin'ny fitiavana sy ny fifaliana izany fanomezana ho an'i Jesosy izany. Dia tsarovy fa ny magy dia tsy nitaraitana miepaka, avy lavitra nitondra ny fanatitra ho an'i Jesosy isika koa, dia mba hanamarika izany amin'ity krismasy ity. Ho voninahitra Andriamanitra izay ho vitantsika amin'izay fotoana izay.
raiso amin'ny fahatokiana nitsodrany tononona amin'ny anaran'ny tompo andriamanitry ny fiadanana ny hamasinanareo samy ho tanteraka ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny anareo ary ny tenanareo ho tanteraka tsy anatsiny amin'ny fiavian' Jesosy Kristy tompontsika. Amen. ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.